Ny faritra arovana raha vatan'olombelona ny tany dia ny faritra arovana no fomy tempo ahafahany tany mivelona. Ao no mitoetra ireo zavaboary maro, ala, zavamaniry, biby isan-karazany. Ny biby toy ny varika sy ny vorona izay mandray anjara feno amin'ny fandrakofana alan'ny tany satria amin'ny alalan'izy ireo ihany no hiparitahany ny vovomboniny sy ny voan'ireo ala ireo. Ireo biby ireo ihany koa no mametra ny abetsaka ireo biby hafa fihinany. Ny faritra arovana mamelona ny olona mipetraka ao aminy, marina zany. Mety tsy ho tsapan'ny vahoaka angamba le izy fa le izy velo tena ankolaka angamba. Raha ohatra ka tsy natao faritra arovana ty complexe mavavy kikony tia, ataoko angamba efa misy velo tena n'olona efa tapaka tato anatiny tato satria mety tato angamba no nisian'izany fitrandrana tsy mitsinjo ny taranaka any afara zany. Tena ilaina ny faritra arovana satria tena ilana anazy izy ny miarony ny matsabory izay hipetrahany ao ny vorona isan-karazany, ny biby mba apetsaka ny rano izay hivelomana aty amin'ny tanimbary zany. Izy koa mitahiry le boboka mba hamando le bassin zany mba hampitombo ny rano. Ny 400 ny oksizena eto an-tany dia avy amin'ny ala. Ny 500 ny fanafody vokarina manerana izao tontolo izao dia singa avy amin'ny ala. Ny 100 ny sakafo hanitsika dia zavaboary avokoa. Ny faritra arovana zany dia napetraka iarovana ny zavaboary Madagasikara. Tsika malagasy zany tena manana zavaboary tsy manam-paharoa. Na hazo na biby teto amintsika dia tsy misy any amin'ny toeran-kafa fa tsy eto. Fa ankoatran'izay koa ireo zavaboary ireo, indrindra ohatra hoe ny ala, ny onko, ireny asa fiariny ireny dia tena miankina be dia be mihitsy amin'ny zavaboary. Efa maro no resy lahatra amin'ny fiarovana ireo mponina ato amin'ny faritra arovana mahavavy kinkony. Satria zany ety aminay zany taloha zany mbola marobe le zavatra voajanahary taty fa amin'izao zany izy fa marobe simba. Dia zay mahatonga zay zany tafiditra anatin'le hiaro le tontolo iainana zany mba hampandeha le asanay tsy miato zany sady manamaka zay no mamboly. Tagny tamin'ny 2012 teo eo ritra io, tsisy rano mihitsy io vavarano hitantsika io. Rangona tonga ny orenanay niaron'izao fiarovana zao zany dia hitanay zao fa nisy fiovana. Tsika zao mahita makamba eto, mahita matsabory, tsy ary ritra zany io nanomboka tamin'le fiovanay. Teto taloha nandia gabogaraka ny asa tao agnatin'ny ranomasy ty. Ka ato anie ny fagnatolizan'ny drakaka. Ato na ny trondro koa magnatody agnatin'izy ty ato. Tsisy mihitsy tsy ahitana ho fatin'ny drakaka, fatina filao. Raha fa tonga teto zany ny asity Madagasikara dia nametraka nyty famindram-pahefana ato taminay. Hitako mihitsy zany ny tombosoa fiarovana nyty faritra mahavavy kokoa aty aminay. Na izany aza dia tsy mora ny asa fiarovana. Misy foana ny tsindry ary sarotra ny mifehy azy. Olona faritra arovana eto Madagasikara le fahatongavan'le olona maro ato anatin'ny aire protégé. Fantatran zareo hoe mahavelona tsara le anatin'ny aire protégé amin'ny kategoria 5 anazy dia maro ny manafatravana, maro ny tonga mandeha mitrandraka ny arena voajanahary. Le asa ataonay ato amin'ny fiarovana ny ala ongo tsisy hafa ankoatrany hoe zahay mitondra lakana magnariary nyty ala ongo ty. Sao dia hatratrarana botry teo aloha matsy ty faritra arovanatsika amin'ny tsanganantsika zao. Botry ny miditra ato. Ka hatramin'izay nisiany ty fiarovana ty, tsisy botry masaky miditra eto koa io.
satria raha mijanona ny fo dia tapitra ny aina. Raha simba ny ala sy ny rovoary ao aminy dia tsy afaka ny aina isika olombelona. Ilaina noho izany ny fiarovana azy. Ary izay no antom-pisian'ny FAPBM izay mamatsy vola ireo faritra arovana ireo. Le fomba fiasa zany dia voalohany aloha zany amin'ny maha-fondation azy izy dia mandray vola avy amin'ny mpamatsy vola. Dia iny vola iny indray dia tantanany mba hiteraka zana-bola. Ireo zana-bola ireo zany no entina amatsiana vola ny faritra arovana. Raha tiana ny faritra arovana, ireo mponina ao aminy no tsinjovina. Izy ireo no anisan'ny miantoka ny fiarovana satria izy ireo no eny am-potony. Mila tantsoroka ara-pitaovana sy ara-teknika izy mba hanatsarana kokoa ny farim-piainany. Fametrarana ny faritra arovana zay zany eo am-ponina sy fampanatsarana ny fampidiram-bola am-ponina zany miaina atao anatin'ny faritra arovana dia manana didy sy andraikitra zany ny mpitatana ny arena voajanahary amin'izay andraikitra tokony fanatsarana ny velotena am-ponina zay. Rehefa nanao fanentanana sy nidina ny teknisiana avy any amin'ny asity Madagasikara manome torevitra mikasika n'le hoe fiarovana ny tontolo iainana anatin'ny mahavavy sy kokony dia ny rosy zahay tato amin'ny fikambana niditra amin'izany fambolena tongolo zany mba ialana amin'izay zany ialana koa ny mifanaratovana satria manao défrichement ka betsahany olona taty tamin'ny faritsy taty manao tetika zany. Rehefa natsango zany ny association safy io dia hitan'ny asity de Madagasikara zay miaro ny tontolo iainana dia ny ampihofanina zay mba nanao SRA dia zaho raiky zany nanao naompo tamin'ny fiainako zany le izy. Ary ny vokatra zarany raha ohatra ka 4 tonnes par hectare zany le entim-paharazana mahatratra 6 tonnes par hectare zany le SRA. Nanampy ireo tamin'ny alalan'ny arrosoir, nanampy koa ireo tamin'ny masimboly. Ireny fanampina ataondreo anay ireny zany ny azahanay ho atombonay fa tsy ajanonanay ihany dia hijanonay eo. Dia amin'izao zahay izao manomana masimboly satria izay no nampetrandreo ny teknisiana nanorina anay hoe ity ny fitaovana izay hanampina anareo. Tamin'ny taona maromaro zay moa koa izay mambolimboly avao zany zay fa eo amin'ny plasy roa plasy raiky sahala ny vovolofeliky zany. Rehefa nagnampy moa koa asity Madagasikara nomboko tamin'ny lasa dia nagnome 7 tonnes iay tamin'ny lasa. Omena maimai-pona zareo zany zay fampitaovana sy fanaraha-maso sy fanampiana ara-teknika zay fa nitabony tadiavina amin'ny zareo dia ny fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Hita fa tena miena be le fitrandrana n'le arena voajanahary raha napetraka an'ireny tetikasa fiompiana tantely, fanaovana artisanat rafia, dia eo ihany koa le riziculture améliorée na ny SRA, dia eo ihany koa ny CUMA na ny culture maraîchère zay naparitaka ato anatin'ny faritry mahavavy kokoa. Tohizatsika ny anatra zay nomeny asity fa hitatsika mitombosoany io. Keo atsika fa tsy mahita drakaka zany satria pakany madinika lasa aby. Ka hatramin'izao zany fa tsisy olo koa mangala drakaka madinika etoreny taona. Ny atialana ny velomana ny zava-maniry velomana ny hamandona ny renirano ny matsabory zay tsy tokony simbaty ny hazan-drano ao anatiny. Mila tohana ngeza be zany na ny faritra arovana na ny mponina manodidina an'ireny faritra arovana ireny. Ny FAPBM moa dia araka teneniko hoe fondation tena malagasy ary vonona izahay hiara-hiasa hifarimbona amin'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana fa indrindra koa eo amin'ny fandrosoana eto amin'ny firenena. Ny faritra arovana no mamatsy izay ilain'ny olombelona amin'ny fivelomany. Rano, angovo ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro, toetrandro mirindra, rivotra madio, akora fototra ho an'ny asa tanana sy njono, fanafody. Ankoatr'ireo dia mandray anjara amin'ny fiarovana ny kolontsaina ihany koa izy, ary indrindra mampandroso ny fizahantany. Andao ho tohanana ny faritra arovana, satria izy io no sahidenantsika. Ary samy fiara ny zava-mananaina.